eo amin'izay pejiny tsy fandriam-pahalemana izay dia kisaka any amin'iny faritra sava any amin'ny distrika ny Sambava iny isika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Manoloana ny fisian'ny halatra lavanila maitso any amin'ny distrika ny Sava, efa misy niezaka ataony manam-pahefana any an-toerana raha ny vaovao voaray izay nambara ny solombavam-bahoaka voafidy tany Sambava. Efa tena natiny mijery ifotony mihitsy ny fitoram-panjakana amin'ny resaka ny sécurisation ny vanille, filière vanille satria betsaka ny mpangalatra ary mangalatra anazy mbola tsy matoy. Tekoteny zany mbola tsy mature zany le vanille de falena dia amidindreo antsokosoko any. De io zany efa nidina tany fotony koa ny ministra ny commerce, ny ministra ny police sy ny gendarme efa tany samby nametrapetraka ny paikady zay hoentina hiatrika ny sécurisation ny vanille amin'ity taona ty. Ary zany foana ny fomba fitana mitazona ny kalitao. Raha ohatra ka tsy alangalarin'olona le izy mandraky izy tonga ny tsenany vanille dia tsara ny kalitao ny vanille. Ary ny vidy moa fa mazava ho azy fa lafo be, mezaka manatsara ny kalitao ihany zany ny ataontsika amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny sécurisation ny vanille satria io tsisy olona te hivarotra an'io tsy matoy zany. Fa le hoe angalarin'olona le izy tsy matoy dia amidina amin'ny prix mora ambadika ary nefa le izy zany tsy mahafeny le fepetra, tsy mahafeny le taux de vanilline, manjary simba le izy rehefa avy eo. Ka io zany isan'ny paikady lehibe entina manatsara ny kalitaon'ny vanille ny fitandrovana ny olona tsy ioty anazy mbola tsy matoy. Ny vanille amin'izao fotoana izao dia ny masaka dia eo amin'ny 6 millions de francs, 7 millions de francs. Fa betsaka amin'ny qualité-n'io, arakaraka ny qualité-ny zany ny vidiny amin'izao fotoana izao. Fa rehefa izy matoy iny, ny vidiny dia eo amin'ny 1 million de francs latsaka kely ny matoy rehefa tonga ny tsena.